Taranja volleyball mbola iverenantsika ny baolina kitra rehefa aveo fa ivadika amin'ny taranja volleyball vetivety aloha sika satria dia vokatra iraisam-pirenena tsara ihany koa ny vitan'ny gendarmerie nationale na ny ekipan'ny GNVB izay nanombaka ny larina voalohany teo amin'ny fiadiana ny amboaran'ny faritra fahavito. Fandraisana tany amin'ny coupe de club ny KVB zone 7 tany amin'ny Maurice moa zany dia fandraisana ho an'ny fanatanjahantena malagasy, fandraisana ho an'ny volleyball na eto Madagasikara ho anay eo anivon'ny ministère-ny fiarovam-pirenena sy ny gendarmerie pirenena. Somary tsisy an'izany hoe fandresena azo tsotsotra zany fa ataoko hoe vao nanomboka ny tao-pilalaovana zany raha nahatsiarotsika tany amin'ny Pakatany dia efa tany Egypte ny GNVB nanao ny coupe d'Afrique des clubs champions. Zany fandresena azo tany Maurice tamin'ity 23e édition ny coupe de club champion ny zone 7 ity zany dia vokatry ny ezaka isan'andro nataon'ny mpilalao, nataon'ny mpanazatra, nataon'ny mpitatana rehetra teo anivon'ny GNVB satria raha tadiditsika dia nanomboka tany amin'ny fifaninanana teo anivon'ny ligue, nandalo tamin'ny tournoi de l'amitié des îles, nandalo tamin'ny tompon-daka amin'ny Madagasikara, efa nanana vokatra tsara ny GNVB tsy ry zareo sokajy senior reto ihany fa na ny kadita kely koa zany dia efa nahazo an'izany fandresena zany ka ny faniriana moa zany dia tazomina ny amboara ohatran'izay efa nazahoana azy indroa misesy zay dia hatsaraina ny vokatra any Afrika amin'ny taona ho avy manaraka amin'ny 2017. Tsika champion titre tamin'ny heritaona araky ny tenen'ny commandant gendarmerie hoe ny gardien le titre ny sarotra indrindra le maka anazy zany adivan'ny rehetrarehetra. Ny tena sarotra indrindra tany zany atao anatin'ny dernier carré ekipa maorisiana anankitelo zay ao toerana sady manana an'le mpanohany izy ao toerana dia nefa fa nisy nanao taminay voalohany dia mbola nifandona taminay koa zany dia zay zany totrany hoe tombony fa zany hoe misaorana le ekipa satria nanao zay hoafany tena niaro tokoa ny voninahitry Madagasikara dia zay entraînement efa natao taty Madagasikara zany volley complet zay natafitainy an'le fandresena tany zany. Nandritrin'ity taon'ity aloha zany dia soran'Andriamanitra tsisy naratra parcours normal le satria ny fanomanana ihany mikoanty amin'ny resaka jeu de filet ohatran'itony zany. Ny concentration moa zany dia feno tanteraka tany zany ary ny resaka hoe ny avy teknika zany napiaiky ny pijery ny filalaovan'ny mpilalao antsika zany hoe nampiasa an'le jeu rapide tsika dia iny ngamba ny tena tombony lehibe ny hoe tsy napozin'ny olona tany zany dia hoe ny fanaovan'ny fahaizan'ny mpilalao antsika mandray an'le réception zay olana foana moa zany teo aloha amin'ny mpilalao malagasy na vehivavy na lehilahy ny resaka réception dia faut maîtriser 95% zany ny réception tany dia tsy sahirana parce que normal le passeur atsika raha nahazo le meilleur passeur nahazo le meilleur joueur angamba ny
faharoa le fampiasana le teknika an'le service zany hoe atsarotana le service mba ahafahana manao défense moramora tsy manasarotra an'le contre central zany anaovana contre attaque aingana be zany da tsy maintsy point zany ny objectif tamin'izany zay ny tena niainana tany zany amin'ny ankapobeny tamin'aloha famarana moa zany fa hitahita soratra le satria demi-finale tao anaty volana zany zay na équipe mauricienne mafy anankiray dia nanao 3-2 taminay zareo tao anatin'ny phase éliminatoire dia demi-finale mauricienne anankiray dia tonga dia mahita tara zany ny fomba filalaovan zareo avo izy mihoatra amintsika zany somary lava izy dia tsy maintsy baolina aigakaikina zany entana nandresina anazy dia le ambiance équipe zany tena tsara dia zay nahatonga ny vokatra tsara voatazona ny anara-boninahitra ahoana ny fanomanana azy ny fanomanana efa nomany voananomboka mihitsy ny préparation tanahy dia efa nieritreritra zay hanomana ny voasagnany zay izy nisy baiko zany azy hoe atsika le izy dia tokony hotazomina amintsika ahafahantsika mitazona azy maharitra ela zany dia miezaka zany efa hatrany zany zay nanomana nitady an'le izy ary zay ngamba nitsako hoe tombony ho an'ny GNVB satria tamin'ity taona ity tsisy défaite mihitsy naray ary nanomboka nalamanga mada jusqu'à CSO dia tsara ny fanomanana dia zay ngamba ny tombony sy fanomanana manokana ve nataonao na azahoanao an'le meilleur joueur tany atoerana sa hoe ahoana ny nataonao fanomanana tsy maintsy misy amin'ny sport koa anao tsy maintsy mba makamaka kely amin'ny sisiny raha ohatra mba te hanana niveau ambonimbony dia tsy azoko angamba ny meilleur joueur raha ty niaraka tamin'irety joueur reto anao ahoana ny fihetsem-ponao tena faly sady tsy napoizina fa tena faly sady sambako tamin'ny fiainako koa izy tena maro tena tsy napoizina zany olo le izy fa io moa zany ohatra sport rehetra mila fanomanana be le izy dia mora tsy teo koa reto namana reto zany nanampy sy nanoana ny mpanazatra sy ny tara zay zany natonga nyreto vokatra tsara azo eto tanana reto